fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny 11 du paradis groupé ho anao izao ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe horonan-tsary. Tantara nosoratan'ny Andry Tafita Mikael. Novely Michel Retop, Landry, fitiavana Ismaël, Tovo, niaraka tamin'ny Fi, CN ary Lovaina Fity. Nandry feo sy nanaty tosa, Tovo Andriambololo. Studio ny prod. Ka mialatsiny aminao rehetrarehetra aloha za raha nampivorotapoka fa misy vaovao tsara zay tonga ato amin'ny vondrotsika ka manasa anareo aloha mba heno an'izany hatramin'ny farany a. Ay, gaga maty zay hoe fa misy inona no mivorotapotapoka taleha. Na za koa rehefa tena natahotra mihitsy nefa kay le izy zavatra vaovao mafaloko. Aza matahotra va zange mikatsaka an'izay mahasoa antsika rehetra e. Fa zao le vaovao a. Hitanareo a, tato ato zay mantsy hita fa tena afapo daholo ny olona amin'ny famokarantsika tantaran'Onjam-peo. Marina aloha zany e. Eny nampiaino hita hoe fa afapo daholo e. Ka nisy olona ndresaka tamiko zay ka niteny izy fa vonanoana antsika e. Tsara kosa zany a. Ka manomboko zao a, de sy tantaran'Onjam-peo no vokarintsika fa hamokatra horonan-tsary ihany koa tsika. Tena mahafinaritra zany Andriamatoa Leha. Ho faly tahaka ninona zao re ny mpilalao antsika ireny vao maheno an'izany vaovao tsara be zany. De hono Andriamatoa Leha. De ahoana zany mikasika ny asa ny tiako lazainy e. Eny e. Arany amin'indray va volamina ka fa tsy maintsy hoe manao recrutement nge tsika e. Fa ty fotsiny mila tadidiantsika. Ty horonan-tsary izay eo vao vokarintsika ty a. De misy vity raha lefa any amin'ny fahita lavitra. De zay moa zany tena nambaran'ireo olona reo taminaka ahoana. Aza matahotra ianao Andriamatoa Leha fa tsy hanao kitoto an'izany zavatra lasainao samy mihitsy zay a. Zany mihitsy marina zany ka. Ka zao ary. Anao fetsika amin'ny asabotsy zao a. De eo ihany koa tsika no mifankafantatra amin'ny mpilalao vaovao e. Sady mba mahafinaritra koa ny zany e. Sady efa milamina tanteraka mantsy ny fitaovana sy ny toerana rehetrarehetra anaovantsika ny tournazy. Ny scénario ihany koa efa vonona ka tsisy olana ny amin'izany. Tena surprise be ne zany Andriamatoa Leha. Eno ako. Ka nataoko surprise mihitsy angely izy e. Amin'izay mba tanteraka fa tsy niteniteneko melo mihitsy aloha. Marina zany e. Nisy vokany ihany zany ny ezaka rehetrarehetra zay natao hatramin'izay ko. Ka zay no izy rizy mirahalahy. Samy mandamy mamparity anareo daholo nareo a. Sady efa akaiky angely sabotsy e. Efa laribia manko androany. De zay fa samy mody angamba aloha fa efa reradraraka kely tsika de zay zany. Zay ary fa mahazo toa Andriamatoa Leha. Zay mbola misy asa kely tsy maintsy vonjenao fa mbola tsy afaka mody ngambako. Mandrapiony miatanao hoe ka nanahoana ny fahitanareo fety nafinaritra ihany ve? Raha ohatra anahy aloha dia tena afapo tanteraka mihitsy e. Ny ankizy raha teo koa efa nilaza fa tena afapo daholo. Indrindra moa fa nisan'iny vaovao mafaly iny dia tena faly tanteraka fa mankasitraka Andriamatoa Leha. Ka tena zany mihitsy e. Ary tena vonona be daholo zareo. Eny e, mahafinaritra zany rehefa afapo daholo nareo ka. Fa misy zavatra kely horesako amin'njaka manokana zay. Eny e, azafady nge mba mivoaka kely anao ry ainy e. Ihany ary Andriamatoa Leha. Mba tsy azoko mintsony koa zany a. Aiza koa dia samy mpiara-miasa ato ve dia misy hoe miresaka manokana ohatr'izany. Ohatran'ny hoe lasa mampatahotra anazy zany le izy. Eny ary Andriamatoa Leha, meno anao a?
Ka zao izy monsieur Njaka manao ahoana zany ny installationtsika amin'ny toerana naovana ny torinasy ny sisa. Raha ny vizita nataonay zao dia efa milamina tsara ka ny amin'ny lafiny rehetra io indrindra fa eo amin'ny resaka jiro. Ay tsara kosa zany ka misy zavatra tiako atao zay mantsy zay mahatonga namanontany anao eny efa inoko fa ilamina tanteraka raha ny amin'izany ka tena ho tsara be ity zavatra ataontsika ty Njaka e, mila tena fahavononana tsara mihitsy. Zany eny ka afaka lazainao avy aloha le zavatra zany e. Ka za mihitsy nge tena hitsoko anao e. Fa zao le izy orona tsara mampatahotra mantsy no vokarintsika ka noho izany de tsy maintsy asiana oronam-peo anatina trano de ao anatiny zany de nivelany koa tsy maintsy asiana de amin'izay tonga de naturel tsara le kanefa Andriamatotale sao de misy tsy mahazaka an'izany reo acteur reo a. eny e araka ny efa nambarako teo de mba naturel tsara le fahatahorana fa tsy asiana olana ny amin'izany Njaka fa atao ohatran'ny hoe trano manangatra fotsiny angely izy. Ay eny ary de zao miaraka makantsika rapitso de atoroko anao daholo ny zavatra atao rehetrarehetra fa milady ariva mantsika no andeha de latsinaintsika manomboka ny torinazy. Mety zany ka fa sao de tokony lazaina ihany hoe aloha iainy zao mantsy izy sao de maninona manahirana azy tsika miresaka mitokatokan'izao ko mampanahy ihany ny amin'izany ny Andriamatotale aza matahotra ny amin'izany ianao Njaka rapitso ihany inge za de resaka aminazy fa tsy hoe ny zavatra rehetra kosa ane de ampafantarina anazy daholo e fa mba ny ampahany ihany. Eny ary mazava zay ka mifetrantsika no miala rapitso. Aleo ataontsika mivalo ihany ka sady tsy de lavitra koa ny iny e. Eny ary tompoko zay fa mahazo mandeha anao Njaka de amin'izay zany e. mazotory anao Andriamatotale lasa eny ary za koa aloha zany de andefa sao de tara amin'le fotoanako amin'ny monsieur Armanko. Reza moa ny laklean'ny tobiliko teo ay ty ka aleo andeha malaky fa sao de taraiky ka. De ahoana ity Njaka fa inona ity le zavatra nydresanareo sy monsieur Tale mangina omaly iny inona moa lesy fa momba ny asa amin'ny maha teknisianny. ay de zay zany natonga anareo niaraka nivoaka tamin'ny maraina teo iny. Nandeha tany amin'ilay toerana naovana ny torinazy amin'ny herinandro zahay e. Ay ve De nanoro any zavatra rehetra zay tokony atao sy mombamomba an'le rapitso ihany koa izy. zany hoe hoany zany ianao rapitso. Ie fa ianao koa ny zoma mila makany satria zay ny maha-réalisateur anao e. ay alatsinainy ny torinazy zany no manomboka. ia zay zany ny fotoana anaovantsika azy ay de manao plat rehetra momba an'izay ianao sady tsy efa nomeny anao koa ve zany ny scénario e. ie efa ty amina daholo ka manontany tena ihany manko za sao de zava-doza ny ketrehanareo mitsamomaniko. Mampimehake ianao ty ka fa hoana e inona zao no tokony ampimehanao amin'izany zavatra malina nge zany lazaiko zany ry Njaka e. fa andao aloha tsika sy ala aloha raha isy hinana composé kely tsy velanetsy sa mbola tsy naona. tairo ary efa tena naona mihitsy za zaniko sady na mbola tsy naona koa ary de mody manao hoe naona foana satria te hinana composé. Mety zany e sady tsika koa ohatra ny mba nisinisy vola kely androany sady aprevy androany tahoako milay zany fangaro ty efa lasa monsieur Tale teo. ie fa lasa izy ka raha tsy zany ve le sa hitarika an'la ohatr'izao tsy sa hitarika an'la ivoaka ty mihitsy raha tsy mbola tsy lasa izy. Tale ny tsy hoe masika fa matotra be fotsiny de ohatrany hoe zay mahatonga ny olona sasany miteny hoe masika be monsieur Tale. sady mba harotina koa lesy ny fotoana fa enimbolana be zao ny zany ny fotoana anaovana torinazy tena marina mihitsy zany. ary andao amin'izay aloha fa ohatra ny teny efa naona be azy zany ko ndao azoko.
hoay e milay be zareo ty toerany ty a tsy aleo aloha asiana fakana sary kely mihitsy aloha marina mihitsy zany akia amoa zary sitraka mba alao sary vetivety atao selfie ary ragafa za koa nemba maka sary ny tenako e aleo fa alaiko nareo e fangaelatseka sary aleo rehefa oditsika vao maka e fiatrehana ny torinazy zao mila masahana tsara ao ry izy rovavy ao alaina sary amin'izay nareo ary andraso aloha ka pôzy tsara ka zay ao ary a ao tairo amin'izay ary ao ary isa roa telo zay misotra rado ao aloha jerena ka way to misy aloka be io arina io misy aloka io entiko nefa nge dia andro mazava be io e mety ny telefona anareo kosa angamba misy olana rado jereo nefa ny atsy manena akorany e zany ve ndao hitranatrana amin'izay tsika efa ny olona koa efa lasany daholo ka andao marina ry zareo fa tena tsara be koa ity sary amin'ny rindrina itsy zany ohatra ny teanamboatra ohatran'io zany lahko maninona za aloha tsy lina amin'ny zavatra ohatrany reny izy zany trano fandraisam-bahiny sady efa re daholo koa mantsy namantsika sy ny responsable fa mbola taizina-reo rakizy efa fantatrao ihany zahay sy ny fitiavanay maka sary hita ho ako apetrao ery amin'ny sisiny ery daholo ary ny entanareo e dia ndaotsika isakafo rehefa avy eo atoroko anareo daholo ny efitrano tokony isy anareo tsirairay avy sady za zany koa nao na mafy mihitsy ndana ary loha apetrao ery ny entana e io ndray ala sy ny fitiavan'lahy misakafo be io jerenge ny kibolay ohatra andreny sipa be voka valy volany reny andray azo atao an'izany kosa le sisy rado eno sangisangy re zany nareo koa zany dia misito nalakilosy eo makanesa amin'izay aty sakafo ry zareo ndao inakanina fa resa be zany ka mbola eny eo ihany io dray andro any zay tokoa ngambako eno riana efa samy any amin'ny efitrano daholo zany ny mpilalao rehetra eny andre matotale efa ny daholo ry zareo ka ay tsara zany ka fandao atsika hiditra amin'ny etape manaraka amin'izay sa mbola tsy vonona ve anao ranjaka efa vonona tsara ka ka andao atsika ho any amin'ny salle teknika amin'izay oay ay ve misy zavatra ohatr'izao ato e écran bobaka be sady amin'izay hita daholo ny any anatin'ny efitra rehetrarehetra na hatrany anatin'ny trano fandroana ary dia hita daholo zany mihitsy ka efa natao mifanaraka amin'ny scénario-ntsika daholo ange ny position caméra efa mipetraka daholo koa ny bruitage fa mitazana sisany ataontsika fa zany hoe misy caméramanina ihany miafinafina any mijery ny gros plan-tsika aiza raina tovariana be nareo zany manina ozy izy nareo tovariana be eo ka zao kosa ve dia tsy avaziana ozy izy nareo ka dia zao jereo fa tena fihetsika naturel tsara no sy mpilalao-tsika ireo fa tsy hoe fihetsika ambomboarina akory zany hoe manatsara ny fivoahan'ny orina tsara manko tsika dia zay ataontsika izay nefany mila zavatra naturel fa tsy zavatra artificiel na hoe zavatra ambomboarina fa minao fa tsy ho faty atoka mihitsy satria tsara ho tsara ny vokatra ka zay indrindra manko tena mahafinaritra zany ty zavatra anankiray ho ataontsika ity raha izany ko ka zao vao mipaika any amin'ny 10 ora maraina dia tonga dia atomboka ny zavatra rehetrarehetra ranjaka voaray talea tena ohatra ny tsy androko mihitsy izany zareo za maika re ianao ndrenga no gaga ireo fa tena tonga le fotoany eny fa aleo aloha samy makaina atsika dia rapitso ito eo marina mihitsy zany andre matotale sady za koa zany efa tena te atoro be mihitsy ko ka ndeha hamonjy ny efitra fatoriko aloha za fa iloza kely aloha nareo zay olo ty ranjaka zary ty ohatra ny lasa matahotra zany fa iazahako afianana meso etalele izy tena marina fa inona lesy ny mampatahatra ny lahy ka sao dia hanaonao foana eo reo mpilalao reoko sy aza matahotra an'izany lesy fa tsisy zavatra mahafaty eo
Eny ary engany fa ndora nga atory amin'izay aloha zay fa bonne nuit ianao e. Ok, misaotra le izy de lahy koa. Oay, fa ino zany zavatra mikasokasoko izany e. Fa firy aloha izao e, ka aloha jerena hoe amin'ny 10 ora maraina ary misy olona mandeha ny ao an-dalantsara ao izany e. Sa very ravaka izany e. Aleo mihitsy aloha hiary ny eto am-pandrinety dia jerena ka. Fa ino izao avelany ao izao e. Tao feon-jazakely mitomany. Ravaka! 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 Nysovoko velona ny talovana sa misy zazakely mitomany izany. Dia zanak'iza nefa e. Aleo ranga aloha hivoaka mihitsy a. Zay tafavoaka eto amin'ny lalantsara aty. Ravaka! Ary feo any Zoly ne izany miantso azy izany e. Ravaka! Zoly a! Zoly! Vao ty varavaran'ity aloha e. Ravaka! So ihany rehefa tonga fa matahotra be k'iza e. Eny ve izany? Eny ve izany zazakely mitomany izany? Eny akia, eniko izany. Fa tsy fantako hoe aiza ary ne izany e. Ary maninona aloha raha foaziny izy ireo lahy e. Dia miaraka mijery amin'ny zareo any. Rehefa nandinika akia dia aleo angamba ndre matoy ihany ny tadiavina aloha. Iza eny lehibentsika ato e. Marina izany. Fa ohatrany nanginanga ilay zaza teo e. Andao ary tsika andia amin'izay e. Fa nga hitandrimy ny hevitra misy azy e. Za aloha tsy mahita. Tetezina fotsiny trano akia. Dodomina daholo izay varavarana hita eo. Tsy maintsy misy azy indray amin'ireo e. Hatrany ambony ka hatraty ambany sika amin'ny mandondona. Eny ary akia. Fa amin'ny firy aloha izao e. Ndrasy hoe ay amin'ny 10 ora sasany akia. Ay, ndao ary. Dia inona moa izany nefa nataontsika andra mahita azy ka. Ndry koki tantaraina amin'ny zareo zavatra enontsika ko inona indray ary. Ka raha ilaza azy izy hoe tsy naheno dia inona nataontsika ka. Afaka didy sikako. Fa aorianan'izay dia misy zavatra mahazo antsika dia zareo ny tompona andraikitra. Ohatra andao amin'izay ary andeha fa taraiky eto tsika e. Avy any dia makao amin'izy roa lafy eo. Eny ary e, ndao. Rado a, vao aloha ty hevitra ity ka. Inona koa ary ty manako taba vao maraina ity e. Fa nga efa manomboka ny torinazy e. Mbola vao amin'ny enina maraina anie izao e. Fa izao e. Hoe? Saika ho any amin'izy roa vavy ato dia inona izay no hitako tao an-dalantsara tao? Fa inona ny talala tao e? Raha miparitaka iray lalantsara. Ha? Raha? Tsy ndao jerena any mihitsy izany. Aiza? Hoadray? Ary tena raha tokoa reto a. Ary nasy hoe tena mbola raha lena mihitsy nge izy izany e. Ino a? Fa andao aloha jerena amin'ny efitra misy azy izy roa vavy dia ho any amin'ny mesentsika avy eo ka. Ka efa itsy alohantsika itsy nge ny efitra misy an'ny ravaka e. Dodomy aloha ka. Ao ary. Fa toa tsy mamaly e. Aleo raha nga tonga dia voaina any io a. Sady kaily izy ara tsy midy akoriko. Sady otry toa tsy ato akory aza ravaka e. Mety lasa any amin'ny zoly ngamba. Dao aroany ka. Fa sitraka mijanona aloha. Hitandriva io e. Inona izany? Io misy antsy misy raha io. So dia mba nisy famonon'olona ary tato e.
aloha jerenengana aloha izy roa vavy ka andao ary e ary efa tsy midy anie le hevitra e raso e dia tsisy olona koa ato a andrikaka eo sanatria veka izy roa vavy nisy namono tato e tena izy roa vavy mihitsy io ka ndaotsika aloha hitady amin'ny monsieur hainy dia avy eo hito eny atao andao aingana ary e tena efa voasokatra daholo ny reto hevitra reto fa tsisy olona tsony reraka kiza zany a andao ary aloha tsika hitady hanany an-dakozia ihany fa za koa zany tena nona be ravaka mitandremindry fa ohatra ny hafahafa ny izany zavatra tandrifiny lohandrio zany ho latsaka io ravaka tandremo ravaka ay neny a matsiala mosiko aleo aloha ndry ankiny eto amin'ny rindrina eto ka dia mekina tsara aloha e akan'ity zavatra itsy ataondry ondana dia orona moramora dia mbola mafana mba moramora ihany akia marary ane izy zany e ka tsy maintsy atao ohatr'izany fa raha tsy izany dia marary be ndry e neny izay dia vita tena saika ny alatra amin'ny ako akiry zoly a fa avela koa ndry fa ho any amin'izy roalahy aloha dia makandreo izay avy eo a ena kia enjana koa tsy zava-misaotika zany efa ty sady tena nona mafy ie ka nanahoana ny fahitanao ny fisotran'ny torinazo nataontsika ry monsieur haina amin'ny akabeany aloha milamina le izy e ay saingy ravaka zao nohatra mampalahelo anany latsahan'le zavatra teo iny aza manahy ianao ka efa fantatra fa tsy hafaty azy io ka zolo zao iny lasa ny azo an'izy roalahy iny zany ve eny e fa mila tenenina ihany reo ekipa telo ireo mba hanao zay tsy hatongavany efa nomeko signal zareo ka efa io zolo mivezivezy amin'ny lalatsara io e sady gaga izy mahita an'le rano mendrika raha eran'ny trano ndry mampalahelo anandray ty iziko ary sitraka sy rado ireo zany zao mba aizaka eo ambadiky ny efitrano ambadiky ny lakozia ka reo misy azy ay ve mino aho fa hitady an'izy roa zao izy satria tsy hitany tao anaty efitranony izy reo ko sura amin'izany mahafinaritra ery mijery any zareo sahirana kely sady matahotra za rehetra ny lasa malahelo ndraiko sy rahaina kosa e zavatra horona tsara ve dia ahitanareo ampalahelo e aleo angina fa tsy aleo mijery fotsiny aloha ny ataoko amin'izao fa sotro ihany aloha zy fa sao ela ho safotra eo e sady mbola isy etapy tsy ampozina iseo eo fa lasay zary izy roa vavy na za koa aza nge tena gaga e fa endriva aloha zany rano mandeha zany e iny tokoa tena pompo zany e ao anatin'ity hevitra ity mihitsy zany tena andao nge ho sokafana hoe ay ve misy hevitra ohatran'izao ato e sao dia ato ary monsieur hainy ary any amin'ny dosy any zany rano mandeha zany e aleo hoe jerena any lo jerena ty mihitsy ary sachet fotsiny nge zany varavarany dosy ity zany e ary misy lehilahy mandro nge io zany e iny tokoa aleo verina sao dia monsieur hainy io ka olona hafa nyfahitako an'io ka satria monsieur haina somary lavalava ranjanan'izay
Ty nefa ohatrany somary fohifohy a. ina manehitra koa ny fahitana azy mitanjaka be tika. Eny e, fa dia ahoana aloha zany ny atao hoe hidiranao ve io sa hojerena fotsiny eto? Azo misara daly io ela Fa maninona? aleo tsona moramora. Atsoy ary e. Monsieur Monsieur azafady e. Ary toa tsy mamaly anie izy zany e. Aleo raha nga tonga dia hidiranao dia izay alehana any alehany a. Aleo zay mihitsy. Ohatra izay. Toa lehilahy ratsy tarehy be ty. Sitraka, andao hiala teto, andao hitsoaka. Ataovy matotra koa e. Andao andositra aingana ho afa matahotra. Andao ka. Sokafa iny varavarana io. Ka tsy mety eny ety e. Ao ianao anaovako azy rangava tsy. Zay. Dia hoaiza zany tsika? Andao hiverana amin'ny efitranoko dia any mandinika ny tokony atao e. Ary fataondrirery no miverina ary zoly a. Fanakaiza izy roa? Tsy hitako ry zareo ka efa niantso nitady azy ihany efa tsy nahita mihitsy e. Zany ve aky? Dia ahoana re zany ataontsika e? Tsika sy ndrirerina zany ny adrera aty e. Ao fa sakambiniko indry dia ho any amin'ny hevitra indry tsika. Ndao ary. Fa zoly a. Ahoana aky? Lasa ihany aky saiko hoe fa mba lazaiza ro aky ireo olona nitondrantsika anakaty ireny a. Ndry monsieur Yana sy ny namany. Na zaza aky gagako dia tsy fantany zareo mihitsy anie zava-miseho aty e. Sa namidy zareo ve tsika? Aha, dia tsy haiko tsony aky a. Aza dia misahirana be amin'izany kosa aloha indrina izany ary. Mba moramora ihany fa efa mazaka tena ny aky izahay e. Fandrisy mahatsikaritra hoe lasa tsy mahita zavany sika ho e. Eny tokoa. Maizina be fony zany ato. Na amin'ny andra-toandro aza. Dia mirehatra foana koa ny jiro. Ay, fa maty any aky izany jiro izany e. Lasa vao maika maizina be ato amin'ny lalatsara lehantsika ato. Zoly a. Ahoana? Indriva aky a. Izay indray ilay feon-jazakely mitomany. Ay, Ary tena vao maika ny ka mitomany mafy be izy zany e. Tena henoko mihitsy aky izany a. Matahotra aky zoly a. Sady mangatsika be tapoka za zany. Aleo aloha tsika hijanona eto ary. Misy rivotra mifofofof be koa izany. Ina kina atao zoly a. Tazony mafy aloha aky ny tanaka. Mafy be koa ny izany rivotra izany e. Tena latsika marina. Mama! Mamikira mafy amiko ndry. Za mikitra mafy amin'ity vy amin'ny tohatra ity. Dia aky tsika vao faty a. Aza miteny an'izany. Mivavah mangina any am-po any aloha. Zoly a. Efa hoe mamikira mafy ho andry. Zany fa rovitra ny aky ety akanjondry ity e. Io ary. Zoly a. Fonjeo a zoly a. Lasa andrivotra be a. Ay, ravaka! Ravaka! Tena tsy mety misokatra anie izany varavaran'efitritsika Na za izany koa ny arato ka tena gagy e. Nefa tena gadona fotsiny lesy tamintsika niditra teo. Dia ahoana zany ny atao e? Izy roa vavy koa tsy hita. Monsieur Yana sy ny ekipany koa tsy hita. Tena mila hitako mihitsy izany lohako izany ka. Sao dia ho amidiny ireny ary tsika efa tsy hoe anao horoana tsara izany. Tsy mino an'izany a. Fa ty trano ty mihitsy no tsy milamina ny fahitako azy e. Dia tsy haiko aloha ka. Fa zao a. Andao aloha tsika hiakatra any amin'ny rihana ambony ihany sao dia mba misirika ivoahana ihany ato koa. Dia ahoana izy roa vavy? Sy rehefa tonga any rangaha tsika dia miantso mpitandro ny filaminana dia ry zareo indray manao ny fizavana ato a. Fa iny izany zavatra mikorotana be izany e. Ohatran'ny hoe feo am-biby izany. Eny tokoa. Feo am-biby izany sitraka. Matahotra.
tena izay tsika voalaniny ato ary sao te efa lan'izany koa ary ravaka soly tena niaza hitako mihitsy ka fa avy aiza aloha izy zany e ary ohatry ny avy any ambany any izy zany a doranga jerena any maninona hitady faty za aloha tsy hoany e tena aleoko mijanona etiko ka raha tsy vonona any zany dia tsika indray no fatiny ato e ka aiza nefa zany no fitaovana aminontsika an'izany e mijery atsy any an-dakozia any aza mampimendry ifatsy antsikely koa ve dia ahafaty an'izany bibingeza be zany fa adala ve ary mba ala teto fa me manatona ny azany feo zany dia aiza ho azy zany ny alehantsika aleo makaty tsika manaraka n'ity lalatsara ity dia andray mijery ny to e ory sitraka misy vehivavy mitomany ndraiky io zany herinao ve zany e henoko ka sao dia mba ray amin'izy roa vavy ary zany ka ohatry ny hafahafa be nge zany feo an'izany e ohatra hoe olona daroana mihitsy zany feo an'izany endry ve zany e dia aleo jeryandray aloha sao dia zareo zany ka tsy lavitra eto mantsy zany fahinoko azy zany tena atao anatin'ity efitra misy varavarana mangy ty mihitsy zany fahinoko an'izany feo zany a eny tokoa tonga dia ndao va any io dia vonjeny zany olona izany sao dia maty ka tsika nety na ny fitaovana aza tsy manana e aza matahotra fa ny lehilahy natao hiady hiteo foana ny atao fandao ary ndry zany koa ne tena miseho mafy be e nefa le olona nandro taria trano fandroana taria ary nampitsoka atsika ravaka way fa maty ve ty sa ahoana aleo elonona aloha ny fitoboko ny foniny mbola mitepoka torana fotsiny ty aleo ary lokosehana ny tanany ravaka iny kosa fa taitraka ravaka ao merena amin'izay ndry Zolia maninona tena reraka kia maka aina aloha e ho any an-dakozia rehefa ve jery sakafo andre izy roa za mbola tsy hitandry foana hatramin'izao mbola tsy hitako zareo ka ngeza loatra koa ny ty trano ty e fa maninona raha tsondry amin'ny finday aloha zareo e ka le finday aza tavela any amin'ny efitrano natorikoko fa rehefa tsy maninona ireo dia miverina antsika makazy e dia miantso antoky fa izaka na dia reraka aza sady misy larana azonany andrematoyana koa ny aty amiko e afaka atsotsika izy fa manana fahana ve ndre io aloha e za matsy tsy manana atao mesazy fotsiny ka dia izany vekiny tsy hamaly reraka za tonga dia mandefa mesazy anatrano angamba dia asaina maka polisy fa tena mihina fa midin'ireo mihitsy tsika ka andao ary way misy olona taminy e zany e vehivavy raha zany famindran'izany aloha e eny tokoa fa iny izy zavatra aina amin'ny tanana iny aloha e tsy fantaro ka sady izy koa misaritava dia tsy fantatra koa izy fa iny ty atao no ry zoly Andriamanitra fonjeo e dia mihevitra zany izy roa reo zao fa hizavatra ao anatin'io hevitra io e ka zany indrindra e zay mihitsy zao nieritreretin'ireo vareo zao vao miditra ao tonga dia menjerany amin'ny rihana farany ambany any zany hoe tsisy atahorana angeny amin'izany fa efa nasiana zavatra malemilemy eo ambany eo enjerana zareo e ka zay mihitsy ny zavatra voasaika anytaniko hoe tsy atahorana faty andry zareo ve ny fianjerana any ambany be an'izany tsisy atahorana zany misy aina fa efa vita kazy daoly
ay ve raha aina koa ny matahotra n'izany maty zany foana varavaka zao ny tena mampalahelo a tratra foana fa mba voasikotry izy anankiroa ihany le varavarana voasikotry sitraka sirato io fa mbola sahirana io ka jereo anie tena mampivadika do mijery andry zareo ka andeaka sofla kely aloha za izy ro lava tena reraka mafy zany saiko zany ndao ary lesy de ahoana tokoa moa zany raha fantatry zareo fa zavatra miforonona daholo zao zavatra rehetra mahazo azy zao tsy maninona io ranjaka fa eo tsika mahita anazy angamba lesy de ho tezitra izy ay azavady dale eny fa aleo aloha za koatra ny andeakaina kely fa ohatra ndrena savozavola koa zany de iteo indray ny toeny na iza koa zako ndao ary ya zay fa nisokatra le varavarana to amin'izay hiditra ary mirehitra ny jiro ato zany ohatrisitraka fandriva tsy mahita hoe ohatry ny hafahafa zany ty hevitra ty hafahafa ahoana koa trano amin'ilay be ty ohatrisitraka tandremo kay lohako rato tsy naninona alahy tena nioritra angamy zany tongotro zany fa tena marary kay misy zavatra malemilemy be za eny tokoa fa inona ary zany atoko mahaizina be de tsy zavatra hita mihitsy ko ndao hitady lalana ivoana tatsy osepitratoko andao mihitsy ka zoly fa aiza ary kitsika zany tena tsy fantako akia tsy haiko hoe aiza ho aiza tao anatin'ity trano ity zao ny hevitra misy atsika tena tsy mandeso aky ny eritreritro hoe ahoana tena nataondry talesy andriamatoa ihana fangalana ataovitsika fa tsy hoe andeha lalao orana tsara zany za koa ki tena mino an'izany jereo moa mahazo atsika ny mahagaga nefa de zareo tsy hita hoe aiza sa ve ka tratra ohatran'izao koa zareo sanatriane zany so de mba tratra koa ary zareo matoa tsy hita mihitsy tena tsy haitsony ankizy ty za ty efa tena manomboka reraka sady nona be mangetaeta be ihany koa mangina hoe ki azafady misy femogonogonona nge zany any ambadimbadika an'izany eny tokoa ary avy atsy amin'itsy varavarana alohantsika itsy misy ne zany tsika nefa tsy afaka hanokatrano io fa mifatotra eto ambonin'ny seza eto zoly misokatra moramora ane le varavarana aleo izy sokatrano ijerevantsika zay miresaka ao zany sao de mba namatsika ihany andriamanitro to karandomary be neny matahotra kia sady may be ny izany mangina londry zay afaka eto ny tokony heverina fa tsy notomanina ataondry ka matahotra ny akia sady tena maimby be kola izy de ina natao zoly hofaty antony atsika kalma aloha hitandrio rindrina misy zolo maranikio hitako akio ataoko zay atonga avakeny de kisako amin'io ty tady mamatotra ty de rehefa voavahako de mamahndry indray rehefa avy eo zany hoe amakivaky an'io karandoio zany dry za kosa aloha ki tena tsy mahavita an'izany ka tsy mahatsy manao an'izany tsika ka raha tsy zany de maty eto za koa nefa zany efa noana be andao arendry ihany oko
sitraka fa izy olona eo alohantsika io e. Iny tokoa sady lavaranjanana be izy zany e. Io ve tsy miaramila? Dia ahoana ny atao e ha? Za efa fantatry indri ihany fa tsy atohatra an'io zany mihitsy ko. Ka na za koa ny tsy atohatra an'io fa tsy maintsy mitady hevitsika e. Dia andao hiverina raha izany ka. Dia ho any amin'ny toerana maimbe ary indray zany. Sy mitady lalana hafa rangaha. Tsy voatery hoe hiverina any tsika ko. Tsy tatapoka an'izy teo rado e. Tena vao maika matahotra rado kalma mihitsy loha e, kalma indray loha. Ity misy lalan-drano. Andao rangaha naraka an'ity dia izay efa rany ihany a. Tsy endaka amin'ny ve ny hoditra e. Sy ka mino aho fa raha manaraka an'ity tsika dia tsy ahitantsika izy e. Ndao ary e. Lasa zao a. Fa nanahoana kizy tao a? Ela kely sisa kia. Misy zavatra mikorotana any ao anaty trano misy karandao zany e. Sanatria ve ka misy manakatra? Mankina aloha. Kay, tena niendaka angamba izany fitombenako izany ka. Sady karandoha fotsiny nge ato izany e. Andrekaka iny tokoa. Fa misy varavarana ity rado a. Tonga dia ndao hivoaka eto sady mahay be ny ato zany. Ohatray ravaka zoly fa tena nareo ve reo? Fa aloha zahay rado a. Lozanareo manahana eo fotsiny efa ny olona ty fa marary. Zahay tokoa reto e, fa taiza foana nareo. Ela be zany fa izay elany eto nono ndao jerena aingana. Marina mihitsy izany. Sady efa voavahako koa izy roavavy reto. Ndao hitsoaka. Tafavoaka tao amin'ny hevitra hafahafa ihany tsika reto a. Fa zao ry izy roavavy a. Mandehanareo miverina any amin'ny efitra misy anareo a. Fa izay kosa hitady an'ireny olona nitondra antsika. Marina mihitsy izany. Sao dia tsy mety izany. Sady izay koa ne tsy miaraka aminareo any fa dia mitaitaina eto. Za koa aloha tsy hijanona ato amin'ity hevitra ty izany intsony e. Za raha tsika mifankahita ka hisaraka indray ve? Raha izany izy dia andao ary izany hiaraka daholo e. Fa misy za zareo a. Fa tsy maintsy any amin'ny rihana farany ambony any misy an'ireny. Tena any mihitsy ireny. Raha tsy hoe nisy nakoatranay ka. Tsy mino an'izany aho e. Fa maninona aloha raha mijery sakafo an-dakozia any tsika e. Za zany tena noana be mihitsy. Marina izany. Sady efa tiako ny hevitra ny lakozia e. Tonga dia hanokatra vilany aka. Hoanina izay hita dia avy eo miverina mahandro. Sakafo mihitsy ary. Andriamanitro. Fa ahoana? Fa misy inona ary sitraka? Tao fatim-boalavo no ao anatin'ity vilany ity. Fatim-boalavo? Ao hoe jereko. Jereko. Mampangaroaro be kizy zany a. Zary reto tsy hinana. Oay, jerenareo koa ny ety e. Aiza? Ohatray? Tô biby lava maty. Tena andoro zareo hiala teto ka. Inona daholo re zao e. Tsy lasy ty. Zany efa reto izany tena efa refina tanteraka mihitsy ka. Hatra ty mihitsy io akia. Ela be rangaha zany a. Hevitra hafa andao tadiavina. Fandraso aloha a. Zahay vao tadidiko fa misy ambina mofo any anaty cartable ko any. Aleo rangaha jerentsika any zay dia zay ny zaraina. Andao marina e. Zany ve tsy efa masiso e. Ka tsy maintsy hohanina na izany azy e. Raha tsy izany dia vao maika tsika ho reraka sy matin'ny hanohanana etiko. Sao mofo vongany indray zany rado. Nareo koa izany tena tsy azoko mihitsy ka. Milaza fa noana nareo nefa mbola miavina kanina ihany. Izay hita rangaha dia tokony hohanina daholo aloha izao a. Tsy ihany ary. Ndao.
ahoana ho ny raina lasa nahazo vatana tapoka any ianareo zany e aiza kory ny zaka hita fa zaniko sy za lesy zany tena ohatra malahelo any amin'ny any amin'ny tanàna hita lesiko sady vodimy volana moa zany tsika zay taty foana eny fa na izany aza efa kely ny sisa dia vitany aty e miandry an'izy ireo andalo eo amin'io efitra farana io zao dia tapitra e fa ohatra mbola hoely zaniko ry zareo to mitaraina anaona tsisy fiafaran'ity zany zao dia inona ny tokony atao aza natao hatrizay efa nasiana sakafo be eo amin'ny efitra io zany hoe le efitra alohan'ny farany ay dia efa nomena toromarika daholo zany ny bandy amin'io toerana io ye aza matahotra ianao fa zavatra efa matipaika daholo zany tsara resaka ny nareo mitsamoma zany ay ve ngatale hita ve fa mba mitafatafa kely eto zay mitsamome ay ary nga misy zavatra tsy milamina toatra malemilemy be anao zany dra ena izy ary le ohatra ny lasana azo vatana raha mifahalalako an'ity bany ity zao dia mety mahalaelo an'ireo ankizy ireo angambany ny atahorako dia mety anometsiny antsika ry zareo rehefa tafavoaka ao anjarantsika indray ny mandamina azy ireo rehefa aveo e mifanohatra amin'izany aza nge ny zavatra amin'seho e fa hoana ho faly tanteraka ary zareo rehefa vita io zavatra io sady andray karamana izy fa tsy hoe amin'izao fotsiny e zany mihitsy o sady tokony asihina fety be io ngatale hitako aza matahotra nareo fa fa voamana daholo ny amin'izany e misy raha mandenga ato anatin'ity efitra ity zany e aleoranga miditra atsika sady ohatrany hoe olona manao fety zany e eno a sady tsy midy ivaravarana io fa mikatona fotsiny tonga dia andao hidirana rangaha so dia ihany koa mba misy zavatra azo hoaninao mofony rado tsy mahavoky akory aza tao an'izany kosa raha ngamy mofonay tsy oay sakafo be zareo e sady manitra na izany e za kosa aloha zareo tonga dia inana efa ela zay tsy nanandry izay moramora ihany ka so maty voky eo ndraiky anahirana solika io zany dia tena mampime mihitsy fa na zany aza tena tsara be kosa le loka sa hoana ozy nareo tena marina mihitsy zany raha mboka azy koa raha tsy ratsa-danja amin'izany tena amin'ilay tiavako azy mihitsy ity za aloha dia amely e ay tia torotapoka azy zany sa nareo tsy mitovy amiko sao dia voky loatra ary ndry izany ohatray ninjera solo zareo na za koa aza nefa anina be ohatray sitraka ary toa ny anjera koa sitraka ary zazany ko ohatra mifany kay fa manino zareo zany gatalea torana daholo kalma ianao fa tsy torana zany reo e misy fanafody fampatoriana mahery vaika fotsiny le sakafo teo za matsy fa reraka loatra koa nge zareo dia mila miala sasatra e mbola mafy ange ny zavatra miandry azy amin'le efitra farany e zany ve za efa tena natahotra mafy mihitsy so dia ho voaty eo ireo zanak'olo ireo ka tsy misy atahorana ny amin'izany ka tsy natao hafaty anazy ange fa sedra natao fotsiny e ay ve dia adiny firy zany ireo vao mifoto eo zany hoe tokony amin'ny 4 sy 20 minitra eo ireo nitaitra natao an'izay mihitsy matsy neryle fanafody fampatoriana e tena marina ihany tokoa aloha fa reraka loatra ary zareo e ny toromaso tsy dia amin'ny firy satria mitaintahina foana ka zay indrindra nge ho ay e ka tsy atahorana karary azy ve zany le fanafody sao matsy ka misy tsy ahazaka amin'ireoko rehefa vita fotsiny ny torona azy dia tsy maintsy atao ny fizaham-pahasalamana amin'izareo ka raha zay indray dia mety atoky ako fa raha hoe avela amin'izao fotsiny so dia mba izy fitraikany any amin'ny zareo zany any aoriana kely any tsisy atahorana zany misy aina efa efitra raina sisa dia tapitra ny torona azy ay ve sady za koa zany efa tena reraka sy mipetraka amin'ity efitra ny ngeza be ty
na zako azy tena efa leo be mipetraka ato amin'ity trano ity ka. Samilo miafy kely fa efa tapitra ty ka. Marary be zany lohako zany. Ary sitraka voaza tsika zany rato aiza koa ravagasoly io izy ro vavy mbola ato anatin'le trano be misy sakafo be tsika zao. ndao foazany ndreo ka ndao ary ravaka zoly a foazinareo e fa aitsika izany zareo a. eno aiza tokoa tsika izany mbola ato amin'le trano feno sakafo ity tsika e. fa zao ry zareo andaontsika andeha fa tsy te hijanona eto ntsony aka. de hoe zanefy inona indray zao mampitomany andravaka eo. tena mony tena zareo inona tsy tafavoaka tsontsika jereny zao foana ny zava-misy ato. za koa efa tena kivy efa mambolana angetsika izay ny tatoraka izy zao hitanareo le varavarana nidirana teo ihany no ivoahantsika. azonareo ve zany ary ndao fa taraiky be rangaha. sy koa fa ary le varavarana fefeo akaiky koa ny ianao e. atray ka ty aza tsy mety misokatra ange. fa misangisangy loza ve ty raha ty sa tena marina e. inona koa ranga ny sangisangiko amin'izany mila hoe laniko afa koa zy io ary tena tsy mety zareo aleo aloha akasaina ka. rehefa tsy mety io de le varavarana ray indray ranga ndao sokafana. ay zany e. io ary tsy natsikaritra ny ohatra amintsika niditra tato iny eny marina na za koa raha nevo le taitra teo iny vao nahitan'io ka ndao ary sokafana de andeha tsika e. zany efa zany tena mbola nona be tsy te hinana andreto sakafo reto tsony any efa. za aloha tsy hinana andreo tsony andao fa efa misokatra ty varavarana ty fa azalozanareo ka. ndao ary ka zao rehefa tavavoaka ireo de tsy maintsy tafiditra ato amin'ity trano misy atsika ity ka noho izany rehefa misokatra io varavarana io de mody midaboka amin'ny tany mitsirara-dolo tsika ao. ok voaray zay inga talia fa mila meo mansika fa efa tafiditra zareo ao ary mampatahotra be ato zany zareo za tena mangatsika be koza ndrikisa ary tahotra andraso aloha zany ary misy feo sady ohatra ny hafahafa ohatra ny misy olona mandeha zany ie matahotra zareo rato povotra be zany. tonga ranga de alefaso amin'ny pataloha ato azy aza miasa saina amin'izany ntsony ranga fa tsy fa misy inona io misy olona raha tsy tary be aiza tsy tanareo ve io sa jere ty ataony mihinana tanan'olona neny rato tena mila hotorana ny ravakio ary jereo fa misy olona mitondra tsy ny orinan' zany ravaka mitandremy ianao fa misy olona mitondra antsika io arinanao io aizany fonjeo ravaka tena torana io aleo anatina andravaka aloha monjy azy kosehana aloha ny tanany aleo fa tena anampy anao mihitsy ary sitraka ndao ary tsy hitane le olona teo misy varavarana ty fa aleo sokafako zareo angeny ianao sady misy fofona mahery be koa zany sao vao maika raha reto ravaka io kosa fa mivoa le varavarana
tonga dia andao lanjaina hivoaka raha afaka rangaha. Oay tô Inona? Reo mesiana sy ny ekipany. Sady misy écran be dia be ato izany a, fa ahoana koa ary izao e? fa aleo aloha jerena ravaka e. Sady zareo koa tia to milafika eo amin'ny tany daholo. Tena maty ve reto sa matory e? Bravo rakizy a. Tena mahay nareo ka. Tsy azoko fa jereo ange tianareo e. Tena hoe mampalahelo anakay. Fa manao hoana aloha ravaka e? Efa tsy dia maninona loatra. Tena mbola somary eratredraka kely zareo a. Rado aneto ohatran'ny lasa saina be. Lasa ny saiko hoe lasa ny saiko hoe sanatria ve ka karazana zavatra efa nomanina daholo reny zavatra nandalovanay rehetra ireny e? Ka zay indrindra nge tiako mba ho tsara ny fivoakan'ny orina tsara nataontsika. Zay nge no natonga an'ireny zavatra reny tsy maintsy natao e. Tena ilainy izany ka. Fa raha sanatria moa ka nisy maty zay dia mba ahoana? Aiza kosa e, zavatra fantatra fa tsisy hahafaty anareo izany no natao e. mahavarina izany Efa vita aloha iny e, nahafinaritra. Fa manaraka fotsiny tsy ataontsika ohatran'ireny intsony ka. Sa ahoana ozy nareo? Marina mihitsy izany Gatalea. Fa ny tiako anontaniana hoe ahoana ny programantsika? Tsisy programa aloha tsika ny androany fa makaina dia rapiditsika mandeha mody e. Dia aza adiny fa hanao fety be nge tsika rehefa vita ny montage sy ny zavatra rehetrarehetra e. Zany hoe afaka efa bolina eo zany. Aleo fa ilazana vaovao ihany nareo e. Nefa raha ny fomba nanaovantsika azy aloha mino fa tsy ho ela be dia vita ny montage a. Marina mihitsy zany teny mesenjaka izany. Eny e, fa na zany aza aleo mitandrina foana tsika ka. Mila qualité nge ny zavatra avoakantsika fa tsy hoe avoavoaka fotsiny amin'ny tsisy dikany e. Nona be aho izany ka. Za koa raiky mba te hena-kanina be. za aloha tsy ho any an-dakozy ihany tsony e. Sao dia ahitany tsy fahita andray. Sy ka zavatra efa vita kosa ngeky iny e. Fa le nrimpipi aklôty kosa aloha tena nampime a. Tena zao a vao ime marina e. Fanga koa nisy an'izany nisy an'izany. Tena torana marina ianao ka tsy nahita an'izany. Eno a. Andao hiaraka aminary e. Misakafo ao ato amin'ny efitra ambadika ato. Raha zay dia andehako. Sary tahotra tsy. Ohatran'ny hoe tsy sipahenjana rangako. Ka ahoana zareo e? Mety aminareo any ve ty? Milay kia ty a. Ie, tena milay aty ka. Fa sitraka. Ahoana izay rato? Sady toa mandinika be ianao izany. Tsy izany ke fa misy zavatra tiako tenenina Fa indry izay a. maninona? Ahoana re izany e? Sitraka. Tianao a? Zany. Eno a? Sao dia mandainga ary raha ty e. Fa mandainga ahoana kosa e. Tena marina ngeky izany e. Sa mbola manao tournage ihany. Aty ampitsangatsanganana re tsika sao e. Sindry kosa izany. Mafana ery ne izany resaka reo izany e. Eno a, za koa mahita an'izany mihitsy. Aleo aloha hohanina ny sakafo ka. Zany zao no tena mahamaika. Ka rato mbola tianao tournage amiketiko. Zany a. Sindry kosa izany ry sitraka tena manao izay mahamenatra tsy. Andao hikaly ary e. Natolotry ny 11 du Paradis Group ho anao teo. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Horonan-tsary. tantara nosoratan'ny Andry Tafita Mikael. Novelon'ny Michel Retop, Landry, fitiavana Ismaël, Tovo, niaraka tamin'ny Fi, CN
ary lovaina fity nandrefeo sy nanaty tosa tovandriambololona studio ny prod fotoana ny tantara eto amin'ny RTA